Manolotra ny arahaba tompoko, araka ny efa mahazatra dia mivinany toetry ny andro. Ato anatin'ny 3 andro no indro atolotra manao. Ririnina ny andro mazava ho azy fa mbola saika angatsika hatrany zany aloha ny andro ato anatin'ny 3 andro manaraka. Etsy an'izay dia mbola alizay hatrany mamaritra ny toetry ny andro. Vokatra izay ara dia miandrandra orana hatrany ny aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Raha toa kosa ka andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanan'ny afovoantany, mety arahana erikerika manify aminy moa izay eny antsefatsefany eny. Raha hitantsika amin'ny sary izao ihany koa dia misy an'ity fikorontanana atmosfera ity ato amin'ny ilany andrefan'ny nosy ato izay amin'ny rotsakorana moa izy io atany amin'iny faritry melaky sy mena be iny tamin'ity androany ity. Raha araka ny vinavina moa dia amaina hatrany kosa izay ato anatin'ny 3 andro manaraka fa ikisaka kely any amin'ny faritra Nalanjorofo sy faritra Atsinanana iny izay oram-baratra izay raha amin'ny raha-pitso manokana. Raha ny rivotra kosa dia saika ho mafy ny fitsokany manerana ny nosy fa ho mafy kokoa izay fitsokany rivotra izay ary misy mihitsy aza moa ny fampitandremana ho an'ny mpampiasan'ny ranomasina sy mpanjono ny ranomasina any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny manomboka eto Cap-Dambre ka hatrany Vohemar. Torak'izay ihany koa ny eo anelanelany Analalava ka hatrany Mahajanga any. Mila mitandrina zany ny mpampiasan'ny ranomasina sy mpanjono ny ranomasina indrindra moa isika mpanjono majinika fa mety ahery ny ranomasina hanonjy zany indraindray. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny raha-pitso maraina. Isitraka orana hoe ateo morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Raha toa kosa ka andrahona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanan'ny afovoantany, mety arahana erikerika ihany moa izay indraindray. Ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo nosy kosa dia saika andrahona amin'ny ankapobeny fa hisava miandalana ihany zay rehefa misambatra andro. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia isitraka oram-baratra hoe ateo ny any amin'ny manodidina ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana iny. Raha toa kosa ka norana malefaka zany ho an'ny Sambava, Antalaha, Loatra Mangoro, Vatovavy Finany, Atsimo Atsinanana ary mipaka hatrany Taolagnaro sy ny ilany atsinanan'ny Hotomatsiatra sy Iorombe. Andrahona kosa amin'ny ankapobeny mety arahana erikerika manify moa izay indraindray ho an'ny ilany atsinanan'ny faritry ny afovoantany. Mety hisitraka orana tandrifindrahona ihany koa indraindray ny any amin'ny manodidina ny faritry Bongolava sy Melaky iny. Ny faritra sisa rehetra moa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny maripana voatombatombana ho amin'ny raha-pitso zao dia manodidina eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 degré celsius eo ho an'ny afovoantany ny maripana ambany indrindra. Raha toa kosa ka 8 na 9 degré ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny manodidina ny antso iny kosa nanika hatrany amin'ny 4 degré celsius mihitsy. Raha ho an'ny toetry ny andro ny alarobia kosa indray ara dia isitraka oram-baratra hatrany aloha ny takarivana ny alina ny aty amin'ny faritry Toamasina, Nalanjorofo, Sava ary ny ilany atsinanan'ny faritry Sofia izany hoe any Befandriana avaratra sy Mandritsara. Raha toa kosa ka hitoy hatrany ny orana malefaka aty amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy Finany, Atsimo Atsinanana ary mipaka hatrany Taolagnaro. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany moa dia saika mbola andrahona na anjombona hatrany amin'ny ankapobeny, mety hisitraka erikerika manify izay indraindray. Ny ilany andrefana sy ny faritra sisa rehetra dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha maripana ao anatin'izay tsy misy fiovana firy fa eo amin'ny 8 hatramin'ny 10 degré celsius ihany ho an'ny afovoantany. Raha toa kosa ka any amin'ny manodidina ny antso iny ananika hatrany amin'ny 4 degré celsius. Ny amaranantsika azy ny toetry ny andro amin'ny alakamisy hisitraka orana hatrany aloha ny aty amin'ny manodidina ny Taolagnaro, ny ilany atsinanan'ny Iorombe sy Hotomatsiatra, Atsimo Atsinanana, Vatovavy Finany. Torak'izay ihany koa ny amin'ny faritra Atsinanana. Raha toa kosa ka aka endrika tandrifindrahona izay orana izay ho an'ny faritra Nalanjorofo, ny faritry Diana, Sava ary ny ilany atsinanan'ny Sofia. Ny faritra sisa rehetra moa ho maina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny. Raha maripana kosa tsy misy fiovana firy fa 9 hatramin'ny 10 degré celsius na 12 ho an'ny faritry ny afovoantany. Maripana ambony indrindra kosa no mety hisy fiakarany kely zany manodidina ny 20 ka hatramin'ny 23 degré celsius eo. Any amin'ny manodidina ny Mahajanga sy Antso iny kosa dia nanika hatrany amin'ny 4 degré celsius hatrany. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny androntsika tompoko lahy sy tompoko vavy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.